Nipoitra ny Nfenina. Ireto avy no amelona ny tantara. Fitiavana Rajoelina no pastera Dimitri. Valerina Zanajatovo no Perla. Miriam Alaniavo no Aren'ny Perla. Tojo Rampizandratana no Tatato. Fifa Rivalson no Tiakona. Iaralan Kristine no Landy. Zomambikao Mariska no mpampianatra. Ary fanantenana no dokotera. Ay, tena faly misaotra anao Andriamanitra fa afaka tamin'ity fanadinana mpitandriny ity. Fahasoavana be. Wow! Dimitria, manabava olazaina aminao Ohatra ny hafahafa ny enao zany Perle. Vaovao iny tsy avy dia ambara fa mitoetsazany tsara Dimitria. Maninona tsara hoe Perla? Zany teneniko anao zany, mitoetsaza ho aza. So de verinao fa sangisangy ary ty fiainany ty. De mba mety ve zany aminao? Fa ina moa tsy apety amin'izany efa natao zany de zay fotsiny no izy. Zay fotsiny n'izy ahoana? Fahasoavana anaty vao mirotsaka, afaka fanadinana. De zao ianao milaza an'izany vaovao ratsy zany. Esory ihany zany ka. Sary anao pastera zao. Anao pastera? Aza de efa mampime anao ry Dimitria. Ka marina zany mba nanandrana anao fanadinana de afaka. Aza manimbatsembana kely ny tiako ianao ry Perla. Fa sao heverinao fa vazivazy ary zanatra ho mpitandriny zany. Ka zany indrindra ka. Tsy vazivazy. Ka ajanony ihany zany resaka fiarahantsika senao zany. Mitoejaza. Mba mandiny tena ry Dimitria. Amon'olona zany ny tianao ataoko. Atsanao? Ianao ihany io. Fa za aloha azakory tanina ny amin'izany mazava ve? Fa ianao ve zany de tsisy fo mitepo mihitsy Ka zay averiko aminao koa zany. Raha mba tia ahy ianao de aza elingelenina no aviko. Dimitria, tena tsy naposiko marina fa maninona de manao an'izany ianao? Finon ty ny ranomasinao andova inona? Esory zany zazy zany. Tsisy ilaiko an'izany. Ary fa adio ny manely tantara fahafano any ataovy ao andohanao. Lalakafa indray zao amin'ny fiainako. Tapitra treo zany radimy maditra zany. Efa endry izy zao de anao mpitandrina. Andry ary Dimitria, sao de mba tsy rariny Mengavy anao ary Perla. Ndany ianao mandeha amin'izay. Efa nainga tsy ho ela koa. Tena tsy naposiko. Fa misinona kia naninona ianao ry Perla? Mifona neny Inona no ifonanao? mifona fa nametaka anao Finon ty ranomasonao ty ry Perla kely neny Mifona maninona? Misy tsy voavidiny neny fitaovam-pianaranao sa inona? Tsy ry neny ampitaolo ka. Ko nahoana renao mitomany? Zarao amineny ataoko ty tsika mianaka tsy natao hifanafana. Neny tsy sana de ilazanao an'izany aza. Inona ary ty mahazo an'ny zanako? Perla Andriamanitra, fiona ny anton'izao?
Ary tsy andeha hianatra nga ianao ry Perla? Ka maro neny Ka mahoana? Tsy azoko. Tena hafahafa mihitsy ianao ty tato ato ka. Sanatria ataonao lany vola fotsiny neny mampianatra anao. Ty anakaloavy ny kolasinao Tsy mendrika neny ary neny Sandray aniny Fa ahoana ary i Perla? Manino ianao no mitomany fotsiny fa tsy miteny? Tsy manaiky raha tsy milaza amiko an'izay manjoanao ianao anaka. Neny mitoetsazany be voka. Inona tsara hoe ry Perla kely neny? Mitoetsaza ho asa. Andray ry Perla, ny ahafahanao mianatra toy ny zanam-bahoaka no nilofosako hatramin'izay dia izany ve no nataonao? Mitoetsaza ianao? Mifona neny fezana be dia atory foana. Tsy vitako tsony mandeha any an-tsekoly Andray, 17 taona ange ianao ry Perla. Classe de première. Nitezena tamin'ny fivavahana ihany na tsy teo tsony azy rainao. Neny mifona ho Fa iza indray nizazy io? Tsy hitako tsondry neny sady tsy fantatry nindra teo sa isorany ty zazy ty. Amon'olona mba aiza re no zay ry ty mety ry sady ty sady mianatra no milanjakibo iomehaizany ny ankizy indrisy ny tany hoe tiako ianao ka nanaiky anao nefa zao ny hafarako ianao lasa nanao pastera lasa nianatra ny zanakitsika nasainao ny sorona tsy maninona fahatezayko ny tsy soriko ty fa zanako iaretako ny vavan'olona tsy maninona mihitsy sady tsy maintsy vitako ny fianarako Manao amin'ny Perla toa taraiky mitovy ihany zao tsika roko ataoko ty mbola tsy miditra ny fianarana neveriko fa mbola ny safo ary ndriko ndry koa Kirlandy mikibo lanjaina nefa mbola mianatra ihany. Tsy aloha diplôma zazakely no alaina? eny engany ho teraka soma tsara dia zazakely. Raha zany ohatra Andry mianatra fianarana tsy hay zaza ny tetatetana. Andray Rolandy eny solafaka saingy tsy anaiko resy mandrakizay akory. Eo ny behivavy eo. Oay, fantatro ny taranja indrindrindra. Inona indray ny tindry lazaina amin'izany? SVT ny tena tindry efa nampiarindry mihitsy izy zao. Ndry veky tovovavy dia Landy aza atao mahery loatra ny tendry fa efa voaky velaro ihany ny boky dia ho avy indray ny zaza faharoa rehefa vita io. Zaza plus 2 amin'izay. Misy manodony zany. Ode totoa. Dadato manahoana mandroso mipetrapetra Misaotra kinona onony re mivaovao anareo ry dadato fa ahoana zany momba ny kalaperla zany vao tonga avy any anindrana na eny vaovao tamin'ny eny to hoe be vokatsy nanambady ho miperla marina zany sa tsy? marina fa nareo very totoa efa manao foana mihitsy zaza raha iny ve dia tsy vitanao no nitaiza tsara azy manala baraka fianakaviana mihitsy ianao be vokatsy manambady kalaperla dia aiza zany izy zao?
Lasa nianatra any indray izy fa mety firava. Mbola lasa nianatra ihany fa firy volana ny kibony? Efa enim-bolana eo. Enim-bolana? Dia mbola lefa mianatra ihany? Ko anao inona fotsiny eto ary? Fa iza zany ny rain-janany? Tsy mety milaza izy. Aza hitako izay hoe vadin'olona. Tsy fantatro rery dadatoa. Tsy tantsoniko ony. Tena tsy mahay mitaiza mihitsy ianao ry totoa. Raha zany atezeraka izao ny napariko ke ndaiko eto ianao. Mba marina e. Dadatoa angam'izany ao izany. Andraso hoe Tena efa mba nanezaka nanabe azy tamin'ny fahendrena ihany anery dadatoa e. Ianao mihitsy ny tsy mahay mitaiza e. Fahatsoanao izao. azafady kosa ry dadatoa. Ay perla, sofa tonga ianao. Avy ianao aty. Manao anao aloha dadatoa e. Tsy miarahaba an'izay zaza maditra e. Efa tsy isakavana tsony ianao fa olo tsy fantatra. Azonao zany. Eny e. Ekeko saingy oka kosa aloha zava dadatoa fa tsy fahadisoniny ny velively izao Fa mety zany nataony kalakely. Mety. Tsy mety ny nataoko e. Zany nanon tsy nety fa tsy neny velively. Amiko atotona ny fahatezeranao ry dadatoa. Aleo hoe soroko mihitsy ty vekiby ty amelesako an'ny kalakely. Oka rery dadatoa. Olona mavesatra nge izy e. Izao ihany ny olana. Arovana izy nefa manao ny tsy mety. Misak sa ianao Tsy ampiray mpianakaviana manafay ianao ry perla. Dia zany no ararotanao ny fahatsorandreninao. Inona ianao? Iny e. Mbola mitady. Okizay ry dadatoa. Ataovy ihany ry kalakely ny ditra. Zao ny sazanao. Iny. Tsy amelako raha tsy mangana sy mahatsapa eto ianao fa tena tsy nety ny nataonao e. Sasa maditra. Inona ianao e? Mifona aminao re ary dadatoa. Avelao izy. Zany ho mifona ary dadatoa. Mifona fa manala-paraka ny fianakaviana e. Hitantsika ta izy za manao bevoka tsy manambady zany e. Ataoko fa eto ianao androany. Inona ianao Tsy maninona fa asio ary dadatoa. Zao mihitsy ny mendrika e. Asio Inona e? Mbola mitady. Andeha hanao fanadinana izay zao. Na nahoana ihany re izay perle. Nitazominy zanakay sa nesoriny. Enganeka nesoriny mba tsy hamingana ny fiainako. Za ve mianatra mpitandrina be izao kisan'izany tantara ratsy izany. Eny ekena fa tsy nety reny saingy afa-panadiana tampoka. Inona ary no ataoko eo Zay rendrarendra ny fahatanorana ve no anakalozako no aviko. Any ianao ry perla. Sady za koa nga tianao zany Vao nitoriko fity dia nanaiky avy hatrany. Ohatran'ny tsy bolitra. Niverinao fa tamin'ny foko nga reny. Ianao fotsiny mba zakako dia izay. Ary aleo hifantoka tsara amin'izay ka. Mbola tsy afaka foana ve mangana e? Afaka ve izy tsy ho etandriry landy Zao ny sahazandry tovavy maditra. Izany tsy maiky ny didrandry atao sekoly. Eny efa lavo tokoa moa Finina indray tovy ihany mino fa tsy ho isan'ireo mifindra kilasy kory indry. Hoito ve moa enina andriko? Ao fa ezaka Sa variana namboatra zazakely? Mantany volandray aman-dreny fotsiny. Tsy mba malahelo ny renindry kory indry. Rehefa mianatra ki dia fianarana no atao fa tsy ny lehilahy no atao an-tsaina.
be ranomasitra aleo indramako vetetsy mangina amin'izay indry landy mangina indry tsy azondry tapenam-bava e ny ataondry ihany ny mahavoandry asa raha hifindra kilasy ho hitantsika eo e lasa rehefa tsy andeha ianao ry perla ho vina koa moa ianao no mety andeha ho any am-piangonana ndehana neny tsy andeha fa andro sakafo tsy mety re anako tia miady amin'Andriamanitra ty e tokony bebaka ianao mbola veriko ihany tokony bebaka ho ahy ianao tsy mety ny reny nataonao reny e fantatro zandry neny mandehana amin'izay lasa ry ahy e mivavaka ho anao ary perla neny ve tsy menatra olona no ny amiko e izay fa mivavao ampanoty e tompo mamindrafo aminy dia hivavaka izany saingy tsy any am-piangonanay andeha hamonjy fiangonana hafa ka milavitra eto mihitsy aleo fa andeha na dia ho taratasy e mihaotra niditra ny varavaram-piangonana Andriamanitra mibebaka aminao ato aloha ny idirako e zaniry tsy mendrika mihitsy e tsy mendrika mihitsy aho mpanota efa nitsangatsanga teo anatrehanao Andriamanitra zaho tia mitondra kitra zao ilay tonga amin'ilay fitenenana hoe milanja ny taolam-be tsy mitapaka Andriamanitra nanao tsintsinina ny neny nanao tsintsinina anao mihitsy aho e mifona tombo fa taiza ianao no zandray ty ny tonga talohanao nandeha kely aho e nandeha mivavaka mivavaka eno anao fanadinana izay amin'ny herinandro any am-pianarana dia taiza ianao no nandeha tany fa zaho ry perla misy vaovao kely ty vaovao ino zandry neny na ato amin'ny asa fanompoana any am-piangonana Andray fa nahoana ka fantatro ny olona momba anao e ataona fa mananjanaka be voka tsy manambady aty tsy afaka miverina ny fampoana raha tsy vita mariazy fanamasinana ianao Andray kosa ry neny tena tsy rariny izany za ve nanao tsy mety dia ianao no ataon'ny fanompoana ka izay ny fandaminan'ny fiangonanako dia mbola hivavaka ny ihany ve mama eny anaka aniny efa netsoany tompo ahy tsy rariny izany fanolian'izany raha Jesosy no teo tsy mba nanilika ohatr'izany izy tsy manilika ireny fiangonana fa mananatra neny mampalahelo ahy ianao no nataoko ihany saingy afaka ny hoaiza moa ahy perla kely anetolakandro izany no fotoana farany amin'ny fanadinana ka ataovy tsara
aoka tsisy fanorona ifangalatahaka, aoka tsisy fraudy a. Mazava? Andriamanitra apio a tena marary hafahafa nezany kiboko izany e. Kay ataovy mahavita tsara ny fanadinao ka tompo a. Perla Saza mitabatapaka indrilo landy a. Ndreo miara voasazy eto sika ka. mba hatoroy an'ilay question 8 sy 9 za fa tsy haiko. Perla hoa Tsy afaka manoro ahy e. ay ho hitandry tsara zany. Aleo mody velariko eto amin'ny sezany eto ty kahe an'ity. Tako n'ilay kibe any de tsy mahita izy. Zay alaiko ty de ataoko eto. Fay tsara amin'izay. Tena midobla ato amin'ny premier ato io. Inona reny no soratako eto ry Jesosy e. Atoroy a. Marary be zany ny kiboko. Sady losa miondrika ao. Azoko tsara ndry Perla. Monsieur tsy manoro nefa tsy ampafiriny. Landy, fino ty ataonao? Kay tratra marina. Tsinitsinina ka. Avelao iny zavatr'olona iny a. Avelao iny. Ataoko zero ny fayanao a. Ay saika minganao landy. Izy indray ny bedy. Azy ihany ny azy e. Ka tena manaikitra be zany kiboko izany ka. Sao mba ho teraka ary a. Malaky ry Perla kely a. Fitao fa efa tsy ho zaka izy izany. Saika tsy vita izy teo ka. Inga ne mba ho fahombiazana no hitako amin'izao mafy efa hiaretako izao e. Zakaiko fa efa nataoko. Kay andeha hody malaky aloha ka. Ohatra neny a. Neny. Perla, tonga ianao. Kay fontsy eo ato neny a. Nanahoana aloha ny fanadinanao anaka. Vita e. Izay ny zava-dehibe. Apetraka amin'ny tompo. Fa manina ianao no toa milangilana ohatr'izao anaka. Neny a, marary be nge kiboko e. Saika sy tonga taty a. Sao dia ho teraka ary neny a. Andray marina hoe ary andao avetrany ary hamonjy dokotera tsika. Dia ahoana lehilahy manjaja tsy misy ry neny a. Inona no entina? Sofa vao nahazo 2 metatra dia efa nizairiko teo. Zay aloha no entintsika dia ty boty fotsy tsotsotra efa tato ty. Mamondrafo amboka Andriamanitra. Aleluia, ino ny zavikeloko. Ty le zaza aloha madama. Andray, mamy ange izy izany e. Lakely. Ary nanao ny Perla dokotera. Soa taty amin'ny hôpitaly lehibe izy fa ao amin'ny trano famelomanainy izy zao. Anga. Very raha be loatra fa nanao hémorragie. Sady vizana de vizana. Saika tsy azo ny zazakely. Mbola miady mafy amin'ny fahafatesana ny reniny zao. Perla kely koa. Andriamanitra, mamondrafo amin'ny zanako ianao. Zao hitadiavany ty herinony ty le zaza. Ty voasoratra ato ty. Eny tompoko. Ary aiza ny rain'le zaza? Tsy ao tompoko. Tena marina tsy manandray izy. Teraka tsy nanambady le zanako. Zany ve? Zay indray ny raha rako.
rehany ahita nyity ronono ty e. Efa ho 3 alina hono ny anankiray. Aza hita ka efa nitomany tao izay zazakely navelako rery fotsiny eo ambony fandriana fatorinao. Aleo hiditra ga sofa miverina. Io eny fa tsy naninona ny zazakely. Marina tsy ho be dombon-tsabo eto raha tsy mahita ronono an'ny zaza. Mampalahelo ahy ianao ry zafikeliko. Ary perla kely izay asa nananahoana. Andeha andohalika eto mihitsy aloha hitalao amin'ny Jesoa ka. Andriamanitra mitalao aminao a. Vonjeo izay, vonjeo perla. Dada Tomasina. Finon ty mampandohalika anao eto? Mivavaka e. Sady ny tomany. Fa naninona ny zanako e? Aizy perla? Mbola ao amin'ny famelomanaina hono izy. Zazakely ty fa mbola tsy nahazo nono. Tsy nahazahoana ronono raha teo. Dia izay no eto lomako ambavaka eto ry dada toa. Aiza hoe? Aleo ary jereko izany ronono izany e. Dia ianao izany miandry an'ity zazy ty. Eny ary. Misaotra tompo. Mahagaga ianao. Iny kosa efa mifo perla. Perla kely neny. Andraizany hafaliako mahita anao anaka. Velona ny zanako. Neny. Dia raina ny tompo. Dia raina mihitsy ny anarany. Aiza ny zazakely? Nisy ary anefitra re. Salama tsara. Andray, misaotra ny tompo. Avitra soma tsara ianao anaka. Zazakely koa salama tsara. Izay ny fifaliako. Mahery Andriamanitra ary neny a. Ny valo ny fanadinanay. Mifindra kilasy matsara. Salama tsara zao. Salama tsara ihany koa fa neva kely. Sady mitaiza no ndeha noho ny fianarako ihany. Analabaka. Sofa io ny azona ny faneva. Misaotra ny tompo e. Ahoana kira mamany a? Manana ny anarako ankizy ary fa azo atao an'izany a. Fa aiza ny ankizy raha mamany a? Perla neny anarako Orlande e. Ary tsoriko amindry fa ny zanako no arenako. Tsy mahamenatra zany. Ay moa nahazo diplômako. Zaza polisien izany. Dia miampindray amin'ny herintaona e. Oay, tia marina kiny ropatsa. Aoko izao fa tsy ilaiko e. Veloko ny zanako. Zany ane ka ambo. Aizy asandria amelomandria azy eo. Oay, sa ay moa hivarotra kely raha alinako. Dia efa mitenandria izay Irlandy a. Ajanona ny fandrabirabiana ataondry. Ko raha tsy efa mivarotra ve ka hiteraka tsy manambady. Mba matahoran'Andriamanitra fa tsy izay tsy ny vava dia tenenina. Mazaka rehefa teanao aminy eo e. Iza tsony no atenaindry ampiakatra indry amin'izao e. Vehivavy tsy manatsa tena. Fozahorana. Mangina ao Andry a. Perla.
Zany perla zany ika kirikala ka vatso sarobity fa tsy ohatrandry izao e. Raha zandry miovanarana vatso efa nomenany kisoa ny Andry. Tompo, ampangino izy. Ary tia ny tadio tandremindry manadala ny mpiara-mianatra amintsika ao. Feno zao efa lasako fa sao Andry tsy mahay mipetraka eo Ento ambongadiny ihany koa ny fendry fa sady tsy mila ny tsy mitady e. Ary tiako no milaza amindry fa raha tsy mitandry ndry mety ho tratra toa koa. Ei! Rehefa afaka baka dia nanaraka fiofanana manokana momba ny fiompiana ka dia niompo tao amin'ny tanàna kelinay Sineny. Afaka nitaizany faneva tsara sady namely tena niroborobo ny fiompiana nataonay. Nanaraka ivavaka tany amin'ilay fiangonana nandehanako Andriamakiririna iny. Na dia tsy maro lavitra anay azy izany. Mafy dia mafy tokoa ny fanenjehana nahazo azy noho izato teraka tsy nanambady. Eny e, diso tanteraka. Mendrika ny tondromolotry ny olona ary indrindra ireo kristiana namaniny. Mendrika zany fa mpanota. Iza tokoa moa no anamarina fa efa solafaka e. Mpanota e. Perla andeha afaka anganareo mianaka. Ie, fangana eny tsy andeha. Somary fizambizana kely angama mety niakatra nitozy zako hijanona alohan'io. Fanampan'izay mety ho avy eo koa ndry dadato. Ay, eny ary andeha iomana aloha izay mianaka ary. Eto ambavaka reny eny Endrery neny so fa tsy mba manilika Andriamanitra. Efa namindra fo tamiko izy. Na dia za efa saika maty niteraka ireny aza. Andriamanitra amintsika an'io ry havana ny mpitandrina Rambilovatsy Dimitri. Dimitri? Ie, tena Dimitri mihitsy io. Izy mitory teny io ka. Aiza no mitandrina vaovao ato? Aleo andrasako ny firavana dia tsy maintsy ho resako ka. Nefa raha hiteny dia inona no mety ho vokany? Ankevitry nefa manambady izy izany sa angina ve e? Sy angina ka. Ry havana malalao amin'ny tompo, ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika an'io dia alaintsika amin'ireo voalahatra ka ny ao amin'ny Tesalonianina 1:5-1 hatramin'ny 9 no ahitantsika an'izany. Ndeha aloha ry havana hovakitsika miaraka izany, ahazoantsika azy misimisy kokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria anareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay, dia anjoa azy tampoka ny fandringanana, toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. Tsy an'ny alina na ny maizina sika,
koa dia aza mba matory toy ny sasany sika fa aoka hiambina ka ho ny tena. Amen. Araka izany voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany ry havana, miteny amintsika mazava ny Tompo, maniraka antsika mba hiambina satria ho avy toy ny mpangalatra ny fiavian'ny Tompo. Koa ny fahamarinana voalohany izay ambara amintsika eto dia ny hoe tsy misy mahalala na dia iray akory azy ny amin'izany andro ny Tompo izany. Hitantsika arak'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto fa ho avy toy ny fiavin'ny mpangalatra amin'ny alina ny fiavian'ny Tompo. Arak'izany iza amintsika moa no afaka mahalala hoe ho avy amin'ny fotoana toy izao na toy izatsy ny mpangalatra? Tsy misy mahafantatra na dia iray ary amintsika. Hoy ny ampitenenana ihany koa hoe raha napozina ho may ve ny trano tsy efa navoaka ny entana? Ary koa raha fantatra fa efa ho avy ny mpangalatra moa tsy efa niomana isika? Andriamanitra, izy io hitako io toa iperla mitondra zaza fa maninona tiako ary perle. Aleo fitaina aloha ny toriteny sy ny fotoana rehetra dia ho hita eo ka. Ry kristianina malala, hitantsika arak'izany ny fahamarinana araka ny tenin'Andriamanitra. Vita ihany ny fotoana teo iny marina, vita mivavaka fahamaranana. Engane ka tsy taditady ahy eo imperlina, so hanondrana tia mason'ny dekona sy ny propemgonana ty eo. Faraparanana malaky ny zavatra rehetra ka inona koa ary nakanesan'iny taty e? Azafady pastera, misy olona marary tonga ao. Raha saina raisan'ireto mpiandry reto koa ary izany, nefa so hanapoaka ny zava miafina ka hanahirana ka. Aleo raisiko e, aleo raisiko. Izy mianankireto le mitady anao pastera. Ndrekako, tena perly ty, loza. Ay. Ndaotro fa nefa ndao zanaky neny. Manahoana nareo mianaka? Mandrosoa atao amin'ny birao e. Mandrosoa. Eny tompoko. Misaotra monsieur Liva, mahazo mandeha ianao e. Eny ary pastera. Raha misy asa ilaina mpiandry dia miantso ihany avy eo e. Voaray tompoko fa dia ilaozana aloha nareo. Inona ny ataonareo aty ry perla? Io ny zanakao e, fa nefa no anarany, efa taona mahery io izao. Aza mifanelingelina kely azafady a. Zanakao ahoana koa? Tsy nesoriko izany le zaza e, io izy io. Fa tsy nesorinao ahoana le zaza e? Maninona tsika no dia mifanakorotana fiainana ohatr'izao ry perla? Efa firy taona teoriana zay vao hoe io ny zanakao? Kratsinonako. Lozy ty marina, zay vao hipoaka eto ny nafenina. Aiza raha natotoa? Mingavy ianao ary perla? Animba ny tokantranoko sy ny asa fampoka ianao? Mingavy a? Mandehana moa e. Aza manakorotana anay? Tia tena loatra ianao ry Dimitria. Tsy tsapanao mantsy ny mafy rehetra ny aretako a. Mifona perla, mifona e. Milela-paladia aminao. Perla,
asa masina niny ataonao e? Fa manina no aorina milainga sy akanafinafiny izany? Tsy mba manenjika anao akory ve ny eritreritranao nandritra izay fotoana rehetra izay? Asa ohatran'ny asa rehetra ihany ity ry Perle. Aleo ny lasa ombany lasa moa e. Dia ahoana izany ty zazy ity ka? Ka adalanao no tsy nanala an'io tamin'izaniko. Andray, mba nampoziko efa niova ianao. Mahakify raha ohatranao daholo ny olona ka. Aza mifanala baraka? Ka inona ary ny tianao ataoko e? Sa omeko vola ianao? Asa? Inona? Dia ny eo anatrehan'ny tompo? Ndeha aloha ao amin'ny birao an'ny rangavato ka. Pastera? Pastera? Maheno ve ianao ry dada sa tsy maheno a? Oay, draso aloha misy olona miresaka aminy ka ato. Ay, afa-baraka marina, za koa toa dia niantsoantso be ary ohatry mitabatabana izy izany. Aleo hoe mba henoana kely. Ino zanakao ry Dimitria? Fa nefa ny anarany dia tsy fantatro. Inona nataonao amin'io? Efa miteny anao aho hoe aza mifanakorotana fiainana kely sika. Aoka ny lasa ombany lasa. Tsisy an'izany. Lasa tsy fanadino. Efa mba nampifantarinao andramatoanao ve izao tantarantsika izao? Ianao ve adaladala e? Efa mitenao hoe fiainam-baovao izao isorako izao. Zazy ty efa mpitandrina. Ko tadiavinao korontanina amin'izany ve ny fiainako e? Adalana tamin'ny fahatanorana ve no anibana ny ho avy? Tsy rarahako izay mahampitandrina anao amin'ny fanjanako fotsiny aloha izao ny fantatro. Ary aza mieritreritra nanelika any mianaka mihitsy fa etoka any amin'ny ramateo dia ho hitanao tsara ny azo anao. Fa inona daholo irery lanitra izany henoko izany? Mananjanakany avelany pastera? Aleo aloha hiditra mihitsy jereko an'izany famarinana izany. Dada, fa ahoana izao? Ramatoa. Inona mampiakanakana anao e? Mila fanazavana? Mipetra aloha ianao e. Tsy mahapetraka. Ary midira ty dia akato ny birao io fa manahirana ka. Faly mahafantatra anao ramatoa. Efa henonao izy izany. Tsisy miafina aminao tsony. Oka aloha milaminareo. Aleo aloha mba hanazava e. Efa mazava be ohatry ny vahiakantra izao ry Dimitria. Tsisy tokony hazavaina amin'izao tsony e. Ary asio fanajana kely aloha ry tovovavy a. Mpitandrina io fa tsy tonontononina ohatran'izany ny anarana. Za reto vadiny nandritra ny firy-taona tsy miantso azy amin'ny anarany. Tsy fantatro izay fomba fanatsanao azy ihany e. Fa io ny vadinao, mpitsangatsanga, mpanarianaka, tiany zanany ty, io. Fa ahoana izao ry dada? Marina daholo ve izao zava-miseho izao? Fa tena ahoana loatra e? Jereo marina fa tao mitovy be aminao ty zaza. Tsy mila fanazavana tsony izao e. Fitahoana ianareo, lasa. Ramatoa, miverena aloha ianao fa inona ary ty enti-pobe ty? Ramatoa, Ramatoa. Izao mihitsy le tsy tiako izao. Aiza ny tany alehako? Aleo avy ny dekona sy ny biro-piangonana e. Zoan'izy ireo koa no mahafantatra ny fahamarinana rehetra. Paster Dimitri, aikaika tena finolainga ny fiainanao hatramin'izay. Tena kivy aho. Tisy fanantenana aminao ny fiangonana. Izao kosa aloha ry Monsieur Liva, aleo alamintsika ny raharaha e. Tsy za mantsy fa tantaram-piainana efa tany aloha be tany ve no andeha anakorontanantsika amin'ny fiainam-piangonana ankehitriny e. Zay tokoa pastera le hoe tsisy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho aseho na baribarin'Andriamanitra teo ny fanao ratsinao.
Tena mba nanantena mihitsy aho hoe tamin'ny vosy tamin'ny fitiavana ny nanaovanao andreny asanao reny. Ary sy tia zay dia tena nanampy anao tokoa. Kanjo ay fitaka. Monsieur Liva, tsoriko aminao ngefa tsisy tsy mpanoty zany fa raha ifanitsikitsika fiainana ohatr'izao moa misy voatazony eto ve sika? Pastera, aza nafinana ny ratsy nataonao zany teny zany. Tsy mety aloha ny ataonao ary tsisy afaka ny andahany zany. Pastera, tena ialako tsiny amin'ny fihavanana kosa e. Efa lasany ny fitoriana, tsisy azoko atao tsony. Atao avokoa rangahy izay ataonareo za tsy matahotra. Dia mbola maivava ihany ianao. Ifankahititsika ary. Any amin'ny sinody ianao manazava misimisy kokoa ny amin'izany. Fa raha ny eto amintsika aloha kosa e. Ampy izay zava-bitanao teto izay. Dray, botika amin'ny fiainako, afa-baraka tanteraka. Aiza no aviko, aiza ny tany alehako, mibotsitra iny na fenina. Andriamanitra, nanao anao tsy misy akanjo nataonao nahita sy nalalanao tokoa. Nipoitra ny Nfenina. Ireto avy no namelona ny tantara. Fitiavana Rajoelina no pastera Dimitri. Valerina Zanajatovy no Perla. Miriam Alalany avy no Reniny Perla. Tojo Rampesandratana no Tatato. Fifa Rivalson no Diakona. Iarlalan Kristy no Landy. Zoambikao Mariska no mpampianatra. Ary fanantenana no